Mbola ho an'ny bola kitra sy zandry izay ihany fifanana tanterahana kosa indray sy ny ho an'ny tafiditra amin'ny fialan-tsasatra niovon'ny SK. Toy ny mahazatra azy dia isaky ny fotoam-pialan-tsasatra dia mikarakara faninanana hatrany ny tsy amin'ny sekoly fianarana baolina kitra tsy amin'ny SK nandritra ny andro maromaro nanaterahana izany faninanana izany ka ny farana omaly ho tanterina aminao ary ny vokatra izany faninanana izany. Toy ny fanao ny isaky ny fialan-tsasatra dia mikarakara faninanana hatrany ny club ny SK eo amin'ny taranja baolina kitra efa taona maromaro izay nitsangana nyity sekoly ny baolina kitra eto amin'ny SK ity ka isaky ny fialan-tsasatra dia misy hatrany ny faninanana karakarain'izy ireo ka ho an'ny latsaky ny 10 taona, latsaky ny 13 taona ary latsaky ny 15 taona sy ny latsaky ny 20 taona. Yan tena tanjona moa zany dia mba ahafahan'ny ankizy milalao aloha voalohany indrindra ary faharoa manarak'izay mba ahafahampiroboroboana an'ilay baolina kitra mihitsy zany dia mba hitiava an'ilay ankizy an'ilay baolina kitra mihitsy zany tena tanja ho an'ilay zandry sokady zandry izao. Manao ny fahitanao ny fandraisana anjara an'ireo ankizy zany amin'ireo hoe eo amin'izay baolina kitra indrindra fa ireo miainga avy any amin'ny fototra. Ny zavatra tsapa zany amin'izao dia mazoto ilay ankizy manao baolina kitra fa ny tena olana eo fanatanterahana azy ireo sponsor zany izay ny tena olana aminay SK zany zao resaka sponsorina satria mbola tena tanteraka zany zay amin'izao. Fa mikasika ny club ny SK manokana ino ny antony hoe nisian'ilay sekoly fianarana baolina kitra mihitsy eto anivon'ny SK? Voalohany indrindra moa dia raha tsika malala fa manana fotodrafitrasa dia manana ny SK. Dia teo zany anisan'ny mpifiraliza niaraka tamin'ny frère directeur maninona moa raha tsangana amin'izay ny club SK foot dia fotoana zany zao nisinay amin'izao fotoana izao. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany ho an'ny latsaky ny 10 taona dia ny Jetimada nandresy ny ekipan'ny SK tamin'ny isa 3-0 dia raha tsika amin'ny sary ity izany lalao famaranana ho an'ny latsaky ny 10 taona izany izay ahitana ny ekipan'ny Jetimada manao akanjo manga amin'ny sary izay efa nitarika tamin'ny isa 2-0 teo ampiala-tsasatra teo amin'ny fidirana faharoa dia napiditra baolina 2 ny Jetimada raha ihany sisa ny an'ny SK. Ho an'ny latsaky ny 13 taona dia ny UEFA kosa no nandresy ny Jetimada tamin'ny isa 2-0. Ho an'ny latsaky ny 17 taona dia ny Jetimada sy ny SK ihany koa no niatrika ny lalao famaranana ka tany amin'ny fantakana tir au but voaka nandresy ny Jetimada tamin'ny isa 4-5. Ho an'ny latsaky ny 15 taona dia ny Jetimada ihany koa no nandrobaka ny larana voalohany rehefa nandresy ny UEFA amin'ny fialan-tsasatra manaraka indray zany ny fotoana ho an'ny finanana baolina kitra ao anivon'ny SK.